manembona ny fo sy ny fanahy toa frisonné mihitsy hatramin'ny hoditra ray manontolo, vatana ray manontolo maendry zany hira zany satria na aiza na aiza eto ambonin'ny tany a tsy aheno karazana hira mitovy am'zany na baky hira mitovy am'zany tsika mianakavy satria zany tena hoe le tena hoe hira malagasy hoy a satria marina fa anivo tany fa hanao hommage hidédicacé hira anankiray a rehefa avy eo a de ho hitanareo fa ny malagasy dia nanana ny hira tena mahizy azy izy mifaritra fa rehefa nidiran'ity le teknôlôjia sy ny karazany de lasa nanaonao foana reto tanora taty aoriana nisy any no tafajanona amin'ny hoe tena mijanona authentiquement malgache ny mpanao ny salego ohatra ny ry Bapamparosy sy ny karazany mbola tsara manana ka mifaly manonona mbola tsara ho antsika mianakavy mbarakaly talilio tsarava tokoa cause tompoko tsaratsara tsy tompoko manahoana isika mianakavy marinareo miandry ahy ary ny mpanao politika moa zany ny tena anisan'ny voalohany am'ireny inona zao no lazain'ny lery amin'io resaka diplomaty ho expulsena miala Madagasikara io any amin'ny faharoa vao miresaka an'izay satria tsy hoe kely zany na lehibe fa ny tena lehibe indrindra ny raharaham-pirenena aloha no holazaiko nanao aho hoe faly aho nanao aho hoe misaotra an'Andriamanitra misaotra ny filoham-pirenena misaotra ny neny i neny eto dia ny ray aman-drenitsika Kristina Razanamahasoa za zany mahita fa izy no vavy matoa ny malagasy ary miendrika an'izany izy vavy matoa ny malagasy izy satria tsy afenoko anareo fa efa elaela no mifandray sy mifankahazo taminy fa tam'izany tany aloha moa de mila fitandremana be satria ny mifandray am'izany fleurir Kotomalala zany de mety hahatonga obligena limogeage mihitsy ary efa nisy tratran'izany tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina fa nisy zany dia mila fitandremana be ny fifandraisanay ndao atao hoe mianaka satria lehibe foana izy ninona tenenina na ara-pomba malagasy na araky ny fahefana ihany koa sy andao koa ngany atao hoe fahendrena ray aman-dreny izy etsy an-daniny zany koa tsika manana filoham-pirenena koa tsika za tsy mba de matetika ny filoham-pirenena tena hoe nidokafako dia tsy nisy afa-tsy anaky telo efatra ny voalohany kanefa tsy mamenatra ahy no miteny hoe tsy mety zany ny voalohany Andriamatoa Ratsiraka non Philibert Tsiranana any Dor na R na époque inona reo filaza zany j'ai eu une enfance dorée grâce à ce grand monsieur fa ça a continué après 1982 rehefa nanomboka ny alakely tsikelikely tamin'ny sosialisme Andriamatoa Ratsiraka fa talohan'izay izy de tena tsy tiako mihitsy
66 za zany tena tsy tiako le régime socialiste zay tsy afeniny zay. De Andriamatoa Ratsiraka Didier tao anatin'izany koa ny filoham-panjakana Richard Ratsimandava telo zay, dia nisy ihany koa par parcimonie Andriamatoa Marc Ravalomanana, na de nanohatra azy ary za de mi-reconnaître hoe raha vitan'le ty daholo, raha vitan'ity rangahy ty daholo ny zavatra tenenina, hoe mitohy tamin'io vitesse nataony tamy 2004, 2005, 2006 io izy. De maritra ngamba mandra-pahafatiny ty rangahy teo amy fitondrana. Fa rehefa nanomboka nanafangarony compte-mpanjakana sy ny compteny izy, teo izy nanomboka very satria nanomboka tezitra ihany koa ny bailleur de fonds izy raha teo moa tam'izany nandroaka ny ambassadeur frantsay, de tena lasa tena tsy tiany frantsay mihitsy izy tam'izany. Tao anatin'izany koa Andriamatoa Hery Rajaonaremampianana na de nanohatra anazy ary za, mozako hoe dommage taraiky le mise en œuvre sy le exécution, fa raha vitan'ny Hery Rajaonaremampianana tena ne serait-ce que 50% ny tanjona nieritreretiny, de mety mandrakizay koa Hery Rajaonaremampianana teo fitondrana satria ny projet d'autoroute de anazy. Izy niala teo efa vonona daholo ny dossier, fa rehetra moa andeha hanao raquette ny amélioration-ny sy ny aménagement ary modernisation ny aéroport de anazy. Maromaro ny eny fa na de ny délestage ary zay nyteneniny hoe telo volana moa, fa raha vitany tao anatin'ny telo taona de tena afaka mihitsy tsika menakavy mivolo be ohatra efa tokony tako zao fa mba any amy 60% ny asa vita, tsy hay intsony zay mampibloqué azy eo sy ny karazany, misy asa betsaka koa le rangahy iny. Fa ny filoham-pirenentsika am'izao fotoana zao indray de zao, hafa le raha naman'ity ary za moa ndraindray miteny azy hoe zandrilahy satria zandriko izy. Tsapako izy ataoko hoe zandrilahy tsy mihitsiny, tsy manao ka ohatran'ny sasany hoe zany hoe rangahy ty filoham-pirenena ka ataonao hoe zandry. Tena antaranay amy ralahy tsy mifampisorona rehefa mifanoratra, mifampiteny amy raharaham-pirenena zany tsy misorona mihitsy aho. Fa tena enoiko le analizeko le Michael Jordan, sasany amin'ny akamako moa manao hoe Michael Jackson, ohatrany tsy mahay mandidy ireo afa ohatrany jereo ohatrany ihany fa atao am'le football izy mahay nefany amy football tsisy hoe Michael fa Michael ahoany, fa ndaoko aminy atao hoe Jordan. De jereko izy c'est un bon encaisseur, fa izy atao amin'ny action izy, atao amin'ny exécution izy enjana be. C'est quelqu'un qui parle peu, fa ny azo tonga de ny essentiel normal koa zany satria raha be resaka koa izy amy maha-filoham-pirenena azy de lany fotoana fotsiny eo. Fleurir Kotrimalala ve nandaniana fotoana tsy taraiky eo anao, de efa mifanoratra. Tena za zany tena mahita hoe hitako le rangahy zany fa miaino izy ary mamaky ny zavatra soratana aminy. Ny atao hoe miaino de zao tsy vitany hoe rehefa miresaka de miaino fotsiny miaino anahy le olona, fa misy zavatra hitanao zany amin'ny zavatra ataony hoe tena enjana be fa natao. Na ianao ary raha ohatran'ny fanina hoe raha sanatria tsy mety, afa baraka amy président za. Za mba nanoro-hevitra inona nampingapingana nanoro-hevitra amy président an'io, fa raha tsy mety io afa baraka.
fa ataon'le filoham-pirenena le zavatra eritreretina hoe mety am'le firenena. Raha sanatria zany nareo zenijedrareo zao, reo le misy navoaka reo sy ny karazany, tena ny teny aminareo ampanetretena. Tena ny angavy ny filoham-pirenena ary misy direct zany raha ohatra nareo matadidy. Niangavy ny filoham-pirenena, monsieur le président, tsy any amy rindriny figadrana ny destin ndraiky izy reo. Fa raha misy foana azo hoe riranana de aleo averina amy fitazana ahitsy ny saindreo ankizy reo ary resahana izy. Zay ny fampiresaka. Namerina an'izay indroy intelo aho. Tsy mamaly izy, tsy mamaly izy. De anao mieritreritra hoe tsy raha iny le teninao. Iny tokoa avy eo mivoaka tsikelikely le olona, relaxé tsikelikely iny na de hoe misy ny contrôle judiciaire ary a. Iny koa avy eo raisiny ray aman-dreny niresaka izy ary iny zany tsy hitako iny hevitra iny hoe tena le ray aman-dreny no raisina de any amy ray aman-dreny no alefa ny hafatra hitazainy reto zanany. Satria tsy hafenina, tena tsy hafenina. Fa misy tena voafitaky ny mpanao politika tanteraka averiko any. Misy tena voafitaky ny mpanao politika tanteraka reo tanorantsika reo. Ary eritreretiny reto mpanao politika sasany tsy valahara reto ho atao tohatra fiakarana. Averiko. Eritreretiny reto mpanao politika tsy valahara reto ho atao tohatra fiakarana ireto tanorantsika. Mahay politika ny tanorantsika. Mety hoe mahay politika de fantany iny zavatra ilainy ny firenena. Fantatry ny zavatra tsy mety eo amin'ny firenena. Mieritreritra ary mitondra hevitra reto tanora reto, eo izy ny tokony raisina ary eo izy ny tokony henoina. Nanao an'izany nga premier ministre, nisy ezaka be dia be natao tao anatin'indray volana zay, fa raha ohatra kosa sanatria nivoana amy zavatra tsy tokony atao ny tanora, zay kosa efa tena zavatra hafa, efa tena ino ty izy teo, loza efa tadiavina angambany mahatonga samy defie fanjakana ohatran'izany satria ninona lazaina ny zavatra tsy azo atao anatin'ny fiainana dia miady amy fanjakana. Azo ataony miady hevitra, azo ataony mikritika amy fomba fanajanona hoe tsy mety ty. Manao an'izany eto rehefa misy tsy mety. Tena manao an'izany misy olona miteny mihitsy hoe ngano Fleury zany efa hivadika opposition. Jamais. D'autant plus une opposition tsisy eo Madagasikara. Opposition miafina any ambadiky ny tanorantsika. Miafina any ambadiky reto zenijedra sasany manipulé. Mampiasa vola. De mampanao mission. Zany hoe filohana parti sakaletaka. Tsy mahatsy maneho hevitra fa mialokaloka any anatin'ny administration any. Iny zany le fisaorana voalohany hoe faharoa misaotra Jesoa. Misaotra nanome mpitondra mahay mihaino. Mety ho mpanolotsaina diso zahay. Mety tsy mahay mininona ihany koa. Kanefa aleo diso de manitsy. Toy izay mitetateta any amy zavatra tsy tokony atao amy famonoana olona. Mametraka amy fihavanana, mametraka amy fihainoana, mametraka amy fifandraisana, mametraka amin'ny fahendrena, ny fahaiza manapaka, ny famendrehana, ialana lavitra amy fijangajangana. Zany rehetrarehetra zany profil ilaina filoha zany. Ilainy zany. Ary nefa ny ankabeazan'izay de zao
hita ao amin'ity filoha ty indrindrindrindra ho hafa-le miaino e. Tena marina e. Ary izy hitanao hoe tsy misy filoha hitenenanao hoe diso a. Amin'ny fotoana tokony hitenenana azy izy no miteny an'izay. Fa misy fomba ahafahany manao ratarapazy hoe teto ohatrany tsy nety ty nataoko ty a. Zao no hitonako an'io rangahy. Ho an'ny olona mahay mamaky fihetsika olona sy ny hetsika ataon'ny olona ao anatin'ny zavatra ataony dia fantatrao hoe Brésil raprezy, Brésil Michael Jordan, mety tsara zany. Misaotra monsieur le président, misaotra raprezy. Amin'ireo tanora zany no teneniko. Raha mbola misy any, jereo tsara, jereo akaiky, satria fantatro ny fitiavanao an'ireo tanora ireo e. Tena hoy izy hoe tsy havanko anie le izy Fleury fa zalahy manipuleny reto mpanao politika reto. Tena averiko marindrano ary averiko aminareo tanora malagasy. Zao no teniko tamin'ny filoham-pirenena. Ary mandiny fa manan-tsaintsika menakavy. Raha misy ho any mpanenjika ny resaka bien malaky, monsieur le président, voalohany tao Madagasikara, zangamba ny organisme na hoe zangamba tsy organisme fa zangamba ny olona privé no anisany nanenjika an'izany voalohany hoe reto olona reto kosa de efa ny capture d'état zany manko mbola taty aoriana any. Reto olona reto kosa de tena efa manao ny tsy mety fa zava-doza natao amin'ny firenena. Tena zaho any voalohany anisan'ny tsangana tamin'izany, ary efa saiky nahitako loza maromaro zany ao anatin'izany no fanagadrana ao. Ary zao na hatramin'izao ara nanaovandrana procès tsaitsay reny a de tsy fantatro ny fandehany loha hatramin'izao hatreto fa ho hita eo ihany. Fa iza Fleury Rakotomalala ao monsieur le président, ataovy zay ahitanao vola be tompoko lahy ho aho. Andriamatoa rahalahy ho aho, ataovy zay ahitanao vola be, satria raha kelikely fofonaina ianao amin'ny vola zay mety hiasa ao anatin'ny fifidianana na io fitondranao io, hoe hiakina amin'ny budget, hiakina amin'ny volam-panjakana e. De za miteny anao aho fa tsy ampy herinandro anao de mihitsana, ary tsy ampy herinandro anao de mialan-dara anao a. Za ho tsy mampiritsika anao hoe mangalara, misy fomba maro ahitana vola ka ahafahana filoham-pirenena mitorona, mampitorona ny raharaham-panjakana sy fiarovana ny rafitra, fiarovana ny rafitra, fiarovana ny tolona, fiarovana ny timini révolution nataontsika ty a. Tsy za Rakotomalala mihitsy ny andeha hitabataba aminao hoe io fananao volamena, io fananao vany, io fananao an'izao. Fantatro anie ny vola atsy ambadiky ato e, ato amin'reto fahavalo akaiky e. Fa averinao fa tsy zava-doza moa fa raha zany Andry Rajoelina zany tafaverinao fitondranao amin'ny alalan'ny volany sy ny arenany, satria tsika matory atoandro a. Fantatry ny olona fa tsy ampy ny volam-panjakana, tsy ampy ny vola ahafahana mampitorana ny fanjakana io. Tsy maintsy mila vola zany ivelany, ankoatra ny fanampiana ihany koa. Ndao tsika hicréer amitié amina pays ami, andao tsika hitady vola par tous les moyens.
afa-tsy mangalatra. Ampianareo tsara ao anatin'ny sainareo tanora zany. Fa mila vola mampitorona an'io akoatran'oe raharam-panjakana. Fa io fiarovana an'io rafitra io. Soyez réaliste et pragmatique. Tsy vitan'ny vava fotsiny io. Tsy vitan'ny hoe ohatran'ny teo aloha ihany no verina. Ka anao moa tsy verina ny teo aloha ka nareo ary manao tsy mety. Le fanjakana efa miezaka manao ny mety avaria anaty lavakombarika ry. Nareo indray mamingana. Mifofony ain'ny olona mandeha mifofony ain'le révolution nataonareo no arahanareo. Zany ve de mba lôzika amy zavatra ataonareo nareo. Tsy ny GNZ-dareo manao an'izany na Jenoay. Fa misy tratran'ny vola 25 millions, 50 millions de fa iny latsa. Tsy vita vavy io fitondrana io. Mila vola io. Enteko tamin'ny filoha. Sokatra tsara mihitsy moa masina tamin'izay taty Paris ny resako azy zany. Tsy nampozina angambany hoe ngia fleurirako eto malaza ny teny an'izany non. Za tsy contre mihitsy amin'ny fitadiavana vola ahafahana miaro ny rafitra. Zay le izy mila arovana le rafitra. Eto amin'ny zavatra miseho amin'ny diplomasia. Lasa aloha resaka Paris kely mba atao pahana kely. Zay zany ty PSG ty c'est une équipe qui ne cesse pas de me surprendre. Taloha zany tena tsy afeniko anareo fa zany omaly tena ny tena hoe resy. Tena matin'ny baheriny tsika hoa. De nanao Paris Sport telo soroa. Fa tena 5-7 fa raha ino nahita hoe 5-7 iny. Tena vola be parenthèse any fa bon sady zaza sady tia baherina tia Paris no tia Real de Madrid ohatran'izany. Amana tena nieritreritra mihitsy hoe ho resy tsika. Ho resy zany Paris. Zay ny amin'iny. Resaka diplomasia. Misaotra ny filoham-pirenena. Misaotra ny neneny koa. Satria voatsinjo le parité amin'ny resaka hoe tanora. Le GNZ. Ho ka nareo tsy malala. Ny anankiroa amin'ireo ambassadeur nommé reo dia génération Z. Donc tsisy afaka hiteny amin'ny filoham-pirenena mihitsy zany hoe olona tsy ao indray manko reo olona tsy fatra-piaviana. Olona zao za miteny anareo fantako tsara daholo izy dimy reo. Fantako ny parcours-ndreo ary indrindra fa ny tolona nataondreo. Mbola velony Beriziny. Mba iriko Berizy indray andrano anao émission anao kely live kely fohifohy ilazalaza momban'ny au moins anankiroa amin'ireo ambassadeur reo. Mba ahafahan'ny hafa malala koa hoe araky ny teneniko foana hoe ty fandarany ty ne tsy vita amin'ny front office ohatran'izao fotsiny de tratratrat eto de miresaka eto entre moi devant vous et moi dans les coulisses, dans les back-office, c'est une autre personne. Tsisy ifandraisany ary tsisy itovizany. Fa ao anatin'ny back-office ao anatin'ny coulisses ao no tena combat ao. Ao no tena combat ao. Ary anisan'ny tena nanao sy niketrika tamin'izany tena atao hoe combat zany. Salamy reo vao nommé ambassadeur reo. Nisy ny tena moment hoe tsy Madagascar ne sera pas reconnu.
asa ve tena mety adininy olona hoe niteny Rakotomalala tamin'izay fotoana izay. Voanome mihitsy, tsy hoe voanome fa vita mihitsy ny prestation de serment. Ary tao moa tsy nino hoe ho avy eo ny chancellerie na ny représentant des pays amis de Madagascar. Tonga daholo izy mianakavy ary nahafinaritra ny zavatra aseho. Fa na izany na zany de niteny ny alin'iny hoe ny fanampiako ho ataoko an'ity fitondrana ty, ny fanampiako ho ataoko any Andriamatoa Mikael Randrinirina dia ny reconnaissance farafaratsy ny pays occidentaux. Zay no teneniko tamin'izany. Rehefa nandeha fampiresahana de nisy ny asa natao. Andriamatoa filoha koa moa tsy sarotiny tamin'izany fa ozy zay alefasy aseholy ara zay vitanao ozy izy de mba naseho atsika zay kely mba vitatsika navitana zavatra, entre autres ny nazahoana ny agrément any nomination ny olona mako miteniteny foana zavatra tsy fantany, tsy vo maîtriseny ny zavatra teneniny, ny agrément an'ireo ambassadeur atsika ireo tompoko de misy amindreo farafahakeliny efa telo volana no azo. Fa mila nandinika tsara ny filoham-pirenena, nanao enquête de moralité. Tena teneniko aminareo fa nisy tamindreo saky tsy afaka. Fa vérifiena méticuleusement. Zany hoe raha misy aminareo 10 lahy reo zany no sanatria maningana de maromaro ny olona fa baraka. Maromaro ny olona fa baraka satria maromaro ihany koa ny olona, tsy hoe maromaro fa ny olona nanao engagement any amin'ny filoham-pirenena hoe zao ty tandremo zalahy ny asa ho an'ny firenena voalohany indrindra. Satria hafa mihitsy le diplomasia atsika am'izao fotoana izao, mampifanina antsika, mampilalao. Taloha tsika nilalaovina, zao tsika pays sollicité. Da mila tena hoe tena asa hatramin'ny farany fa tapitra teo ny revy. Angambany amin'iny. Ato amin'ny diplomasia indray amin'ny fifandraisana amin'ny reny malala amin'ny la France. Aloha zany eto am-pelantanako a de tsy manana dossier ahafahako miteny hoe zao na izao satria fanahiniko mihitsy ny tsy nangataka satria manahirana ny andeha hiditra anatina zavatra tsy voa maîtriser. Satria ianao zany raha ohatra ianao na misy dossier ary eo am-pelantananao a, ny olona manao compte rendu amin'ireny matetika arakaraky ny solomaso anaovany. De nareo koa tsy nangataka mihitsy fa analyse globale en tant qu'investigateur, en tant que hoe mba mahay diplomatie kely any ny tena zany ao anatin'le raharaha. Effectivement nisy fotoana nandeha ny liste anaran'olona. Liste anaran'olona vao apenina mihitsy tena hoe tafapetraka ny filoha Mikael Randrinirina, Mikael Jordan. Dia nisy liste ary tafiditra tao ny
attaché militaire frantsay tamin'ny ambassade de France tamin'izany. Bon, iaho moa vao nahita ny teny radio za hoe tsy mampino ty zavatra ty a, fa misy manipulation ty zavatra ty. De rehefa nanao verification mba azy kely mba vitako teo, de toto mane raha zavatra ohatr'izany na misy na tsisy, de mitovy daholo ny valiny hoe tsy mieritreritra an'izany zay. Fa anjaranao zany mievalue an'izay valim-panontaniana zay hoe inona ny contexte, ahoana ny contexte, ahoana ny environnement politique any Madagasikara, ahoana ity Ngia Michael Randrenirina ity amy zavatra mitranga am'izao fotoana zao. Raha tadidinareo tam'izany andro zahako hoe ny tena problema anie de zao ahy, ny olana dia raha iny manaiky ny tompony lakile de lasa Ngia Marc Ravalomanana ny fitondrana, tsy mety amy tompony lakile hoa zay. Fa à partir du moment ny tompony lakile mahita olona hoa haka an'io fitondrana io, de non seulement izy manampy fa omeny azy io. Zay mihitsy ny zavatra nitranga. Zay ny zavatra nitranga. Afaka tsy mibata ny André Rajoelina iavoloana io frantsay, bataina tany Sainte Marie. Azo natao tsara lay zany hoe non, tsy hanavitra anazy zay. Fa nanelingelina zavatra maro koa izy. Tombotsoa ara-baritra ifanarahan'ny privé frantsay sy ny privé malagasy. Tsy zavatra kely ary tsy vola kely, fa vola be ny enjeu tam'izany. Tozy ny tompony lakile aloha elahy isaka. Azonareo? Ary roa taona mialoha de efa niteny an'izany hoe io bandy io ny fotoana sisa nandrasany. Talohan'ny fifidianana de efa niteny hoe lany premier tour André Rajoelina, fa any amy 2025 io no mitotona. Marina reo no nahenao an'izany ary mbola misy publication an'izany any. Verifio Facebook. Verifio. Ka rehefa jerena zany le analyse de contexte sy le environnement politique. Certes misy hoe handicap amy resaka orientation géopolitique, kanefa rehefa tena nanontaniana ny filoham-pirenena, za zao tena nanontany, misy koa mpanao gazety nanontany, ny filoham-pirenena frantsay koa nanontany, tsotra be ny lavaliny. Madagascar est un pays souverain. Afaka mifandray ny rehetrarehetra izy na izy, ary zay tsy manidy ny varavarana. Rehefa mitondra zavatra mety amy firenenay de misokatra amy varavarana, zay no navaliny. Ankana Andriamatoa Emmanuel Macron raha de niteny hoe Madagascar a le choix, a le pouvoir souverain de choisir ses partenaires, ses relations diplomatiques. Teo ano niteny hoe raha zay ny tenin'ny deba frantsay zany, tsy possible mihitsy hoe ary ambany ery andeha hisy baiko hoe aongano le bandy io de tifiro tam'izay andray. Fa mipoitra ity resaka 11 français, 13 français, 10 français tsy haiko ty, normal be raha manao ankety.
manao contre investigation ny frantsay to ambadika hoe ahoana marina da tany angamba mety nahatrengo amin'ny organe de renseignement ny ambassady satria isaky ny ambassady na pays major ohatran'ireny firenena matanjaka ohatran'ireny de misy foana ny organe organisme ny na ny direction ny renseignement généraux tsy maintsy misy ary andraikitry ny attaché militaire zany na ny premier conseiller de mety traingo angaman'izy nanao enquête nanao ohatran'izany tsy fantatro fa matoa ny fanjakana malagasy zany miditra amin'io décision io misy zavatra o tena hoe tena ahiny ary am'izay fotoan'izay moa de anjaran'ny diplomatie malagasy aty an-dafy no manatona ny soany Quai d'Orsay tsy miandro convoquena fa tonga de manatona ho anareo zay tompony andraikitra aty zany aloha am'izao fotoan'izao mandrapatonga ny ambassadeur manazava hoe zao ay moa ny ambassadeur tany Madagasikara efa miconvoquena de efa nazavaina donc iny zany ça va da misy tena hoe zavatra tsy azo idivirana angambany eo ampelatana ny fitondrana malagasy ka mahatonga azy andray fanapakevitra takan'io na zany na tsy hany de zao tsy maintsy mieritseritsika hoe inona no mety ho conséquence an'izay ao anatin'ny fandehan-draharaha inona mety ho conséquence an'izay de eo no miasan'ny diplomatie eo no miasan'ny diplomaty ary tonga de mahazo mission sady le diplomaty vao nomia satria eo no afantarany hoe mahay le olona lasa tsy mahay mandamina sy mipasoka ny karatra satria ny premier visible voalohany de zao ireny ambassadeur atsika reny rehefa incapable de aisaka azo osorona takan'ny ino tizy teo takan'ny tsy fantatro zay filaza azy fa asorona fotsiny rehefa tsy mahavita azy zay angambany amin'iny hoe misy zavatra tsy azo idiviranao matoa niditra tam'izay solution extrême zay ny mpitondra fanjakana zay angambany satria raha ohatra zany andro ianao opinion isika vahoaka hoe inona ny tena antony matetika ny zavatra ohatran'ireny tsy de filaza pour des raisons d'état secret d'état ve sa secret de inona tsy voatery milaza le firenena manana an'le olana fa publiquement fa alefany any amin'ny ambassadeur na ny Quai d'Orsay no mandray entre confrères zany no mifampiresaka atarby na message hoe tena miala tsiny fa tena voatery zay satria mihoatra mety kosa ty zavatra ty ohatran'izay donc diso hoe fanjakana malagasy manao an'izany satria hitatsika eo ny tohiny fa tsy anjaratsika ny eto no miteny hoe ianona ny diso na ianona ny marina. Merci pour tout ce que tu fais Naouda Fleury d'éclaircir un peu les gaz parce que marre un peu ignare donc tes interventions sont vraiment remarquables. Tu liara toujours meilleur. Malagasy toujours meilleur. Bon, ty rety dia ho atoloko atsika rehetra mamarana ny fotoantsika mba ino ihany fa tam'izany andro ny malagasy de fa isaparitra ho a de misy foana ny mpihira malagasy nanandratra ny hira malagasy ka ny mazangaza de nisan'izany RR mazangasany. Tamary.